Magistère de l'Église. Ny Église reny mpampianatra. Fandaharana vokarin'ny Radio Maria Madagasikara. Ampahafantarana anao ny fampianarana Église isaky ny alarobia amin'ny 9:30 mpanatotosa Mopiratsik Marcel. Izay mihaino anareo mihaino ahy Lioka toko 10 andininy fahaenina ambin'ny folo. Hafaliana indray no entiko miarahabantsika ry mpiano an-tsaina amin'ny ity takarivan'ny alarobia fa 2 ny volana janoary 4 sy 20 ity. Araka ny nampanantenaiko tamin'ny heriny moa dia mbola mitohy ny lohahevitra antsika atao amin'ny fandaharana Magistère de l'Église, ny fampianaran'ny fiangonana mahakasika ny atao hoe fianakaviana. Satria ny diosezitsika amin'izao taom-pankalazana ny 15 taona izao dia izay fanamasinana ny fianakaviana izay no tondrozotra pastoral dia mandray anjara hoy aho ny fandarantsika mivaofy sy mampahafantatra ny fampianaran'ny fiangonana mahakasika ny atao hoe fianakaviana. Ka anisan'ny nanomboantsika ny fandaharana tamin'ny herin'ny androany dia le hoe ny famaritana sy ny toetra ny fianakaviana ary ny fototra iorenan'izany fianakaviana izany. Hoe inona moa ny atao hoe fianakaviana, ahoana ny toetran'izany fianakaviana izany ary inona no fototra iorenany. Jerevana ara-baiboly araka ny fampianarana sy ny zavatra ny fandivana tato amin'ny fiangonana hatramin'izay ny konsily sy ireo fampianaran'ireo papany fandimby no entina mijery an'izay, izay moa no maha Magistère de l'Église azy. Sy hoe ireo papa sy eveka mamoriporina zavatra akory fa mifototra any amin'ny fanambaran'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo jerevana koa hoe ahoana ny efa niaina ny fiangonana an'izany tao anatin'ny tantara, ahoana ny ambaran'ireo konsily, izany hoe misy fanapahan-kevitra manetriketrika, ahoana ihany koa ny fampianaran'ireo papa satria ireo papa izany miaina arakaraka ny vanim-potoana dia manana ny atao hoe fampianarana na zavatra ny tanany antsika mpino, izany hoe manao intervention izy ireo. Ka izay ary ny famaritana ny fianakaviana, ny toetry ny fianakaviana sy ny endrika an'izany fianakaviana izany araka ny famaritan'ny fiangonana dia efa nijerevantsika teto izany dia ny resantsika farany moa dia hoe izany fiangonana izany dia hoe fiombonan'olona ao izany fa sy tokantranom-boalavo tokantranom-boalavo ilay antsoina hoe communio personarum. Androany anisan'ny toetra sy famaritana ary endrika izany fianakaviana izany ihany koa ilay antsoina hoe ny fianakaviana dia toy ny église ao an-trano. Église ao an-trano zany, any hoe le trano mihitsy zary toy ny fiangonana zany, toy ny église io trano io. Amin'ny fomba fiteny mahazatra dia hoe église domestique. Ka ny fianakaviantsika zany araka ny fampianaran'ny fiangonana dia tokony ho hita taratra izay maha hoe église an-trano azy zay. Satria maha hoe mifandray amin'Andriamanitra fianakaviana kristianina dia sahala amin'ny église. Ka ao anatin'ny église sy toerana ho an'ny opa, sy toerana ho an'ny fifampidarohana, toerana ho an'ny hoe fifampiandaniana, korotana sy asan-demony isan-karazany fa zavatra fakatiavana ny ao fahamasinana, fifampiresahana. Dia izay zany efa manampy antsika hanatratra ny atao hoe fahamasinana fianakaviana, ny fahatongava-tsaina hoe ny fianakaviana zany dia toy ny fiangonana, toy ny église, zava-masina zany, mifandray amin'Andriamanitra zany. Ka ho kaharotsarotsika zany fa ny église dia mampianatra fa ny fianakaviana dia sy maintsy manana an'izay toetra zay hoe toy ny église an-trano mihitsy zany na hoe église domestique. Ny konsily Vaticanina faharoa dia apetrany mazava mihitsy zany io fotokevitra maha hoe fianakaviana toy ny église ao an-trano io. Ao amin'ny fotom-pampianarana mahakasika ny atao hoe fiangonana fahazavan'izao tontolo izao Lumen Gentium ao amin'ny laharana 112 dia lazainy hoe dans la famille les parents doivent être pour leurs enfants les premiers messagers de la foi. Izany hoe ao amin'ny fianakaviana ny ray aman-dreny dia tokony ho izy ireo ho an'ireo zanany no mpitory voalohany ny finoana. Izany hoe ao amin'ny fianakaviana zany ny ray aman-dreny no mpitory voalohany ny finoana amin'ny zanany. Matetika manko sika metratra hoe any amin'ny fianarana katesiziana ny ankizy no mandray ny finoana, mivavaka izy rehefa lahady na mamonjy lamesa dia izay ataondry maopereo. Sy dia izay ny voalohany fa ao amin'ny fianakaviana dia ny ray aman-dreny no mpitory voalohany ny finoana amin'ny zanany. Izay zany
satria fiangonana le fianakaviana eglizy ao tokantrano eglizy domestika de misy zany a mpitory ny evanjely ao mpitory ny vaovao mahafaly a de ireo ray aman-dreny a manao an'izay asa izay a ao atokantrano sy hoe de handray baiboly sy hitory teny sanandro fa amin'ny alalan'ny vavaka iraha manao a fiarahana mamaky ny tenin'Andriamanitra fiarahana mitsakotsako ny tenin'Andriamanitra fiarahana mihira ihany koa le hoe salamo sy tononkira masina no hirao ao amponareo ireny a manampy ny zaza zany a handray ny finoana de anisan'izay koa ny fijoroana vavolombelona amin'ny fifankatiavana fifanajana fahaizana mifampiaino ny ray aman-dreny a mametraka ny toerany zaza de henoina satria olona marefo reo mbola tantanana tsy de hoe mena siny fahatany fa mbola andalam-pivoarana mila fandeferana tolérance eo ihany koa ny zanaka manaja an'izay ray aman-dreny zay a ampifanandrofisina koa amin'ilay kolosaina sotoavina malagasy a hoe fa mandala ny hasin'izany fianakaviana sy fifanajana zany ka zay zany averina ny fampianaran'ny fiangonana le hoe ny atao hoe fianakaviana de toy ny fiangonana toy ny eglizy izy a ao atokantrano ahoana ny toetrany eglizy ao atokantrano eglizy domestika fifanajana fahamasinana no manjaka ao a zay fahamasinana zay a de amin'ny fiaraha-mivavaka amin'ny fifananarana amin'ny fifampitaritina amin'ny tsara sy miray sikombakomba amin'ny zavatra ratsy a sy manome ohatra rasina hoe faux témoignage ny fifankatiavan'ny mpivady indrindraindrindra ary ny mpivady mifanaja mifankatia de zay zany a de iny le lazain'ny concile Vaticanina faharoa ao amin'ny fotom-pampianarana lehibe momba ny eglizy hoe ny fiangonana fahazavan'izao tontolo zao larana faha 170 Romains insioma hoe ao amin'ny fianakaviana ny ray aman-dreny a no sy maintsy tokony ho mpitory voalohany ny finoana amin'ny zanany ao amin'ny katesizmy fiangonana katolika zay nivoaka tamin'ny taona 2017 ny katesizmy fiangonana katolika moa zany no mirakitra nataontsika hoe fampianarana rehetrarehetra mivaofy ny tena zavatra inony katolika tany amin'ny 2017 no nanoratana sy nivoahan'ny katesizmy fiangonana katolika ao amin'ny laharana fa 420 katesizmy fiangonana katolika laharana fa 420 zany a de zao no lazainy ao vakiko amin'ny teny frantsay aloha de rehefa aveo zaho mandika sy manazava la famille chrétienne constitue une église domestique. La famille chrétienne constitue une église domestique. Raha dika tsotra de hoe ny fianakaviana kristianina de église antrano. Zany hoe ny église zany tsika sy miandry le hoe ry amin'ny ekara any reny fiangonana tsika na hoe any amin'ny paroasy ohatr'izao ny fiangonana tsika izy reny fa manomboka ao atokantrano ny fianakaviana kristianina de église antrano. La famille chrétienne constitue une église domestique. Be ny fianakaviana atsika katolika reo be ny fianakaviana misy moa zany tena fianakaviana aza tena hoe tafajoro ara-pinoana mihitsy satria miorina amina fanambadiana kristianina vita mariazy ny mpivady de eo reo zanany mandray sakramenta rehefa any am-piangonana mety tena mikatroka misy amin'ny fiainan'ny ekara mandray anjara amin'ny fiainan'ny paroasy fa rehefa tonga ao atokantrano a de mety tavela zay nefa izay ny tokony voalohany le hoe eglizy ane manomboka ato trano a de efa fivelarany a la hita taratra any amin'ny fiangonana any amin'ny paroasy fa ny sasany any amin'ny paroasy masaka be mandray anjara rangara matoa ny ankizy ary sefosefon-javatra misy any am-piangonana fa rehefa aveo a lay tokantrano a sy hitany ma eglizy azy azay a io lazain'ny katesizmy fiangonana katolika ao amin'ny laharana fa 420 io zany le hoe ny fianakaviana kristianina dia eglizy antrano a mila iverenantsika ary ezahantsika mba volena zay any amin'ny distrikany Ilaka zao a de manao ezaka ry zareo a manisy hazo fijalinana lakroa isaky ny tokantrano satria ny fiangonana misy lakroa de manisy lakroa ry zareo a any amin'ny tokantrano tsiraray avy any be ihany koa ny fianakaviana mametraka sary masina mametraka fotoana ivavahana isanandro de reny ary no endrika anehonany ma hoe église domestique na hoe fiangonana ao atokantrano zay ka ny tanana atsika rehetra am'izao fahadimapolo amin'ny 100 taona amin'ny finoana zao zany a avy hatrany de hampihatra sy hiainan'izay hoe atsika ny fiangonana ka noho zany fiainam-pahamasinana iainana ato tokantrano amin'ny alalan'ny firindrana fifankatiavana manana ny anjara toerany lehibe Andriamanitra ary asina nireo tandindona sy famantarana mampahatsiaro hoe fiangonana ny ty trano ty fa tsy sanatria kory hoe ringana gymnase hanaovana katsana hoe ina moa ty moraingy totondry karatesiny sisa hifamelaka hifamono hifandaka hifandaroka fa
toerana ifanajana zany a fianakaviana zany. Midika ary zany rehetra zany ry mpianao-tsaina fa io fianakaviana io zany raha faritan'ny eglizy amin'ny fampianarany hoe fiangonana ao atokantrano, eglizy domestika, de hoe toeram-pivavahana zany ao, toeram-pivavahana ao. Amin'ny maha toeram-pivavahana zay zany a dia voahasina le tokantrano a, sy azo zimbasimbaina, sy azo vetavetaina, sy azo lotoina amin'ny teny rasy, ny fitondratena ratsy, ny fifakahalana, fisainana rasy sy ny sisa, fa misy an'Andriamanitra ao, toerana ivavahana ao. Asina an'ireny famantarana ny maha-kristianina ireny, sarin'i Jesoa Kristy mifasika, sarin'ny mason'ny Maria, sarin'izay olo-masina mety hoe mba manahitra sy mendrika halaitahaka. Ary zay fiteniko matetika rehefa mitory-teny hoe aza le soratra hoe valo fingeka valiny sipaka daka reny no atao soratra ngezabe ao an-trano, na hoe mandrosorom-pialina fa nytompo-trano sisa rotiny, ny vato ny toranao ahy navitako tamboho, aza atao an'ireny fa fihatsiny reny, taimbavabe fotsiny, mitaiza fo haloto zany. Aza asiana le hoe mandrosorom-pialina fa nytompo-trano sisa rotiny, fa ohatra mba hoe raha izaho sy ny akonina kosa de hanompo an'ny ave zahay. Ohatra tsotra zay mba tenin'Andriamanitra no entina mandravaka ny tokantrano a, na ireny ataontsika hoe haresaina mampivoatra sy mampivelatra sy manandratra, fa sy toesaina mivoa ifakahalana, satria lasa manana an'izay toesaina zay a sanatrian'ny vava ny mpianakavy. Araka ireo famaritana hoe eglizy ao tokantrano ny fianakaviana, de sekoly voalohany amin'ny finoana ihany koa zany a ny fianakaviana sy ny tokantrano. De ny ray aman-dreny, ireo zoky no mpampianatra voalohany. Raha sagnatria moa amin'izao iainantsika izao zany misimbadika amin'izay ny tantara hoe i dada sy mamandray ny toy ny spino, toy ny zantily, sy mahalala fivavahana, sy mahalala an'Andriamanitra, fa le zanaka mianatra any amin'ny sekoly katolika no afaka mampianatra, de azo atao koa zay ary tena ilaina aza hoe zay tonga saina hoe tokony hampianatra ny namana sy hanaitana sy hamoafoan'ny finoan'ny namana zay matoritory, raiso ny andraikitra fa sekoly voalohany amin'ny finoana ny fianakaviana. Ka ny tokony ho izy de hoe ireo ray aman-dreny no mampianatra an'ireo zanany sy ireo tanora, fa ndraindray ray aman-dreny no matory. Ato amin'ny diosezyn'Ambositra de fatapoko, fatam-pirenena, ary fatatsika fa be dia be no hoe vehivavy sy ny be antitra sy ny ankizy no mameno ny fiangonana, fa ny lehilahy variana miandry tanàna, ny fiainana, ny fivelomana, de indraindray manadino an'Andriamanitra mihitsy aza. De adidiny ao amin'ny tokantrano zany zay mba tonga saina ny hoe ty trano teny sekoly, ka izay rehetra matoritory na sy mahalala ny finoana de ampianarina ihany koa. Ho an'ny tokantrano sasany mety hoe mitaiza zanak'olona, mitaiza olona kambody, le mpanampy ao an-trano reny a, mety tsy nahalala fivavahana reny ankizy na tanora reny a tany amin'izay nisy azy ihany, fa rehefa mba taizana sy miara-miaina amintsika ao a, de taritina koa zany a hahalala an'izay finoana zay a, satria sady fiangonana no sekoly a, ny tokantrano a sy ny fianakaviana araka ny fampianaran'ny eglizy. De zao eo le hoe toeram-pivavahana, toerana masina toy ny tempolo, fiangonana zany le trano tokantrano. De io kay mahasekoly azy vao nazavaiko teo io, fa izao a iainana ny evanjely koa amin'ny fiainana andavanandro a, ao amin'ny fianakaviana sy ao amin'ny tokantrano. Rehefa miteny hoe evanjely sika na hoe vaovao mahafaly a, de sy resaka hoe toko sy andininy, Mateo, Marka, Luka, Joany, Mateo, Marka, Luka, Jaona, tsy zay akory ny atao hoe evanjely, fa ao amin'ny evanjely ao a de be dia be ireo kolotsaina izay tsy vitan'ny ray andro a ny hahalala azy manontolona ny hoe iainana azy, fa izay efa fantatsika avy amin'ny evanjely de iainana. Ohatra hoe izay tianao ataon'olona aminao a de mba ataovy amin'olona aloha, aza ataonao amin'olona izay zavatra sy tianao a hatao aminao, de iainanao tokantrano zany. De hoe mifanaja, mifaninana, hifanaja, amin'ny fahazotoana de aza mitaridretra fa ny tompo ny tompoina, ary rehefa manompo a de aoka sy mihevitra zany a ho toy ny manao an'izany aman'olona, fa toy ny manao an'izany amin'Andriamanitra, sy ny sisa sy ny sisa. Tiavo ny fahavalo, meo hanina ny fahavalonao ranona, meo rano izy raha mangetaeta, sy ny sisa. Aza mamaly rasy ny rasy, valio amin'soa ny rasy, besaka zany zay. Ka ao amin'ny fianakaviana no iainana zay voalohany, maneho ohatra amin'ny fiainana zany ny ray aman-dreny raha manana disadisa amin'ny mpiara-monina. Tahaka izany koa ny ankizy, ny adina ankizy tsy tokony hihitatra ho ady mpiara-monina ny ray. Ohatran'ireny hoe iainanao tokantrano mihitsy a, mba hahafahana miaina an'izay de mifampiresaka ny mpianakavy, mifampilaza zay tena ao am-po, de mifananatra amin'le hoe sy tehanany rasy, tehanana ny soa, fa sy hoe fitiavana gidragidra fotsiny. Zany le fiainana ny evanjely ao anatin'ny tokantrano. Ka hamarana anazy ary a, de zao
hoe na atsika ty amin'ny renivohitra zany na izay monina any ambany vohitra de samy afaka sika rehetra fa mila mandamina fotoana fotsiny mba manao vavaka hariva ao atokantrano napasihivy veka sy ny fikera general zany tamin'ny fanokafana ny taonjobily ny diosesitsika de zao satria ny eglizy de manomboka ao atokantrano de marina fa alahady zany no tena mba fotoana iarahantsika rehetra makany am-piangonana iny moa sy ilaozany hoe mety misy raika tsy afaka noho ny ato tsy azo anoharana fa anisan'ny tsara ry azo ampiarina ihany koa eto amin'ny diosesitsika zany tolokevitra avy amiko tia hoe tompona andraikitra amin'ny fandaharana fotsiny hoe mba misy fanomanana mialohan'ny alahady iarahan'ny mpianakavy rehefa sabotsy zany de mba miavaka ohatra ny vavaka hariva izay efa miendrika sahady hoe tsika hakalaza ny andro ny tompo de zao le fanomezana ohampiainana miainga amin'ny soatoavina kristianina le niresahako voateo aloha teo reny hoe kolosain'ny evanjely ezahana mba ampitaina ao anatin'ny tokantrano zany ireny fifanajana, fifampienona, fifandeferana, famelan-keloka ireny ampitaina amin'ny alalan'ny ohatra ao tokantrano fa sy lesona hoe wawawa fotsiny fa aseho misy le izy eo amin'ny fiainana ohatra hoe nareo ray aman-dreny misy olona tonga ao trano le fomba fifampiresahanareo amin'ireny olona maka ao an-trano reny aseho ny ankizy hoe manaja olona nareo mandray olona ampitiavana anareo sy ny sisa ka noho zany antena haiko fa hanampy antsika ho eglizy tena velona zany zay na ny aty amin'le fiangonana any ambanivohitra na amin'ny paroasy ety andrenivohitra sika tena hoe miroborobo ary tsara endrika sy tsara tarehy rehefa any amin'ny paroasy milanja poketra misy miditra anaty tôbila tsara be andeha hivavaka mandeha bajaja mafinaritra zay fa hoe aoka ho tsara kalitao tahaka izany koa la eglizy ao tokantrano satria fianakaviana io araka ny famaritan'ny konsily sy ny katesizm'ny fiangonana katolika de milaza an'izay hoe eglizy ao tokantrano io de ataovy masaka tsara le eglizy kely ao atokantrano anjakan'izay hoe fifankatiavana fifampienona de mifampitarika amin'ny tsara mandrakariva mifampitaiza amin'ny kolotsaina ny evanjela sy ireo kolotsaina malagasy satria tsika sady malagasy ny kristianina izay ataontsika hoe mirazotra amin'ny vaovao mahafaly zay de manampy antsika hivelatra zay manampy antsika hitombo ary manampy antsika hanana fiainana mirindra sy milamina de manomboka amin'ny fianakaviana ny fiadanana de iny rehefa aveo jereny mpifanolobondirindrina amintsika lay mpanofatrano ao ambanirihana mety gaga hoe izy mianakavy re tena mifankatia ahosy mba andrenesana tabataba na ady zany de zay nisan'ny tanjona zany ka faranatsika mifandarana fa tapitra ny fotoanantsika ry-piano jaina amin'ny fandarantsika manaraka isika de hijeriny ray ny hoe ny fototra iorenan'ny fianakaviana de antena aiky fananampy anao ny fandarantsika androany mametraka ny veloma finaritra andray ary tompoko lasy tompoko vava Magistère de l'Église. Ny Église reny mpampianatra mpandaharana vokarin'ny Radio Maria Madagasikara ampahafantarana anao ny fampianarana Église isaky ny alarobia amin'ny 8:30 mpanatotosa Mopiratsik Marcel izay mihaino anareo mihaino ahy Lioka 10 andininy fahaenina ambin'ny folo